Alakamisy fa 20 ny volana May, taona 2022, Andro Niakarana. Ibanjinan'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny lohahevitra manao hoe ankatoavy ny fitarian'ny fanemasina. Ravana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana andehantsika hisaotra sy hiderin'Andriamanitra. Salamo fa 420 andininy fa 7 hatramin'ny fa 10 ny arantsika miredona ho fiderana azy. Aorin'izay dia nihira fa 50 ao amin'ny firana Fjkm etsara ny fonenanao Andriamanitro. Rehefa miara-mahita ny salamotsika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misy sandrata ianareo ry varavarana fahagola, mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola, mba hidirany mpanjaka ny voninahitra. Iza ary izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova tompo maro, izy no mpanjaka ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika.
Misaotra anao indrindra izay ry Tompo Andriamanitra rainay io. Fa nahariarinao ny fahalebiazanao amin'izao andro ahatserovanay niakaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra izao. Rehefa navita ny famonjenanay teo amin'ny hazo fijaliana ka nandreseny ny fahafatesana. Misaotra anao izay noho ny nanomezanao anay tsiraray avy izao tombonandro izao. Ka tratro izao fotoana manan-danja eo amin'ny fiainana kristianina izao. Misaotra anao izay noho ny amin'ny azahoany amiaina eo ambany fahasoavanao. Ho feno fiderana sy fankasitrahana anao izay noho ny amin'ny fanatrehanao izao Fanompoam-Pivavahana izao Tompo. Ary tsy an'io ihany fa amin'ny hoavinay rehetra. Meteza renao Tompo, hitarika anay amin'ny alalan'ny Fjkm Masina, andraisanay fitahiana sy fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Aritra mitsangana ny fiangonana ry havako, anao nira 2:100 ho fangatantsika ny fanahy masina, ny teny sy ny fanahinao. Ivavaka isika. Sarobidy aminay ny teninao raha io. Satria ny teninao dia tsy manapetra, tsy mety levina. Mangataka aminao izay, manapiny mpamaky ny teny ianao, manapiny mpitondra ny hafatra, ary aoka mba hitondra fiainam-baovao anay tsiraray avy, ny teninao noho ny amin'ny fitsilovan'ny fanainao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka amaky sy hain'ny soratra masina sika ry havako. Izay hitantsika ao amin'ny fanekena taloha. Salamo 7:70, andininy 1 ka hatramin'ny 9. Ary ao amin'ny fanekena vaovao, Jaona 4:4-40, andininy 5 ka hatramin'ny 1:20. Ary ao amin'ny Hebreo 10, andininy 1:20 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mity hafa-tanana ary firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra, fa Jehovah no avo indrindra ka tokony atahorana. Mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanintsika, ary firenena samihafa ao ambanin'ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahitry Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjaka antsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra. Mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona ho olon'Andriamanitra i Abrahama, fa Andriamanitra ny ampingan-tany, avo indrindra izy. Fa ankehitriny makany amin'izay nanirakay aho, ary tsy misy aminareo manontany hoe akaiza ianao. Fa satria nilaza izany taminareo aho, dia voton'alahelo ny fonareo. Fa izaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy ala aho, dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha handeha aho, dia iraiko ho aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia ampiainky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana, satria tsy mino ahy izy. Ny fahamarinana, satria makany amin'ray aho, ka tsy mahita intsony ianareo. Ny fitsarana, satria ny andrinan'izao tontolo izao efa voatsara.
Ary ny mpisorona rehetra dia mitsangana isan'andro manao Fanompoam-Pivavahana sy manatitra ireny fanatitra ireny ihany matetika, izay tsy mahasotra ny ota. Fa izy kosa rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay noho ny ota, dia efa mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, ka hatramin'izao dia miandry izy mandra-panao ny fahavaliny ho fitoeran'ny tongony. Fa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olona amasinina. Ary ny fanahy masina koa manambara izany amintsika. Fa rehefa voalaza ny hoe izao ny fanekena ataoko aminy, rehefa afaka izany andro izany hoy Jehova, ataoko ao am-pony ny lalànako, sady hosoratako ao an-tsainy, dia ho koa izy, ny fahotany sy ny elony tsy ho tsarovako intsony. Ary rehefa misy famelana ireo, dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana, anao ny hira 5:1 ho fihetsehanatsika ny afatry ny Tompo. Ny teninao rehetra ry Tompo ty anay. Petraka amin'ny fiangonana. Vavaka sy kariavana. Tompo, ny soratra masina dia mampianatra anay fa ny mandrakizay, ny eritreritry ny mandrakizay dia fa napetraka ao tao am-ponay olombelona. Ary dia tena hoe maniry an'izany mandrakizay izany zahay, maniry ny haharitra izahay. Dia misaotra anao zay fa araka zaniran'iranay zany dia atoronao anay ny lalanao amin'izany, ny teninao Tompo tsy mba ho levona mandrakizay. Ary dia meo anay ny velona amin'ny teninao Tompo malalo isan'andro. Ary zany no amelombelonao aminay, ny etaeta, ny faniriana an'izany mandrakizay zany dia aoka re ny fanahinao masina no ampianatra anay, hitarika anay ho amin'ny marina rehetra rehefa handinika an'izany teny izany zahay, ho famonjena anay amin'ny fahafoizan'izay fisainanay. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny ry havana izay nomen'ny Tompo antsika amin'izao andro fiakarana zao dia ao amin'ny filazantsarany Jaona 4:40. Mety ho gaga ihany tsika hoe sao dia tokony toriteny amin'ny Pentecoste toy ny Jaona 4:40 tony, satria tena hoe fanazavana momba ny fanahy masina. Fa rehefa dinianao tena lôjika be izy ry havana, satria ny zavatra voalohany nataon'i Jesosy, raha vao tafakatra any an-danitra izy, ny zavatra voalohany dia voalohany nataony dia naniraka ny fanahy masina araka ny teny fampanantenana nataony tamin'ny mpianatra ry havana. Ny Jaona 5:40 ny 9:9 ka hatramin'ny 1:20 no akantsika afatra. Ary misaotra ny Tompo fa araka le fanazavana ataon'ny mpitoroteny matetika hoe mora kokoa ny mandinika ny asan'ny fanahy masina alohan'ny atongavany. Fa rehefa tonga izy dia be ny zavatra ataony dia tsy fantatra intsony. Fa eto mazava be.
ny asan'ny fanamasina na ny rahan'i Jesosy azy niaraka tamin'iray dia hoe ampiaiky. Ny fanamasina dia ny rahana ampiaiky. Ny rahana ampiaiky. Ny rahana avy any an-danitra ampiaiky. Ampiaika. Le afatra ho antsika zany ry havana dia hoe mba meteza amin'izay iaiky. Mba meteza amin'izay iaiky. Fahamarinana voalohany hita amin'ny andininy 9 sy 10 dia hoe raha tonga izy dia ampiaika izao tontolo izao ny fahotana. Zay aloha ny asan'ny fanamasina voalohany. Ampiaika izao tontolo izao ny fahotana. Zao tontolo izao ry havana, zao tontolo izao no resahana eto. Dia tsy aiky fahotana zany mihitsy raha tsy ny fanamasina no miasa ao aminy. Hitanao zany amin'ny Fjkm mpitoriteny na mpampianatra. Ninona fahaizanao mandahatra io? Ninona fahalalanao eo? Ohatrany hoe kipantsina manino ianao eo anatrehan'izao tontolo izao raha tsy eo ny fanamasina ry havana. Ninona fahaizanao mandahatra? Ary ninona hoe mba fahaizanao kely soratra masina? Rehefa tsy ny fanamasina no miasa amin'ilay olona amin'izao tontolo izao, tsy ahoninona zany teny zany. Sahirana ianao mba maka ohatra, maka tantara kely, mamperitreritra, mampime, mampitsiky, na mampitomany, mahontsa. Eniny tsara e. Fa zao, raha tsy miasa ny fanamasina, ny toe-pon'ilay olona sy ny toe-panany tahaka an'ilay toe-pony talohana ny mbo an'ilay toriteny ny toe-pony vao vitany amenina amin'ilay toriteny ry havana. Zay ny mazava-dehibe. Zay ny mazava-dehibe. Ny asan'ny fanamasina ry havana. Rehefa mandinika ianao hoe inona raha mahatonga an'izany? Azo hazavaina ihany hoe rehefa trandrahana hoe le kolotsaina ao amin'ilay tontolo iainantsika no mahatonga an'izany. Inona ny dikan'izany? Hoe le kolotsaina amin'izao fotoana izao dia kolotsaina mahatonga ny olona tsy handray andraikitra. Dikany hoe tsy mandray andraikitra rehefa nanao ny tsy mety dia malaky misexcuse na mifona. Jereo ny ankizy kely any antsika ny any trano any, rehefa tratra manao zavatra tena vitsy ny hoe mifona dada, mifona neny fa manamary-tena. C'est les cultures. Karaha tsy ny fanamasina ry havana no mampiaiky an'ilay olona hoe ianao nge ka ohatran'izao fa tsy mampiaiky an'izay fotsiny fa mampiaiky koa hoe ianao nge ka tokony hiala amin'izany ary ianao nge ka tokony hitodika any amin'Andriamanitra. Asan'ny fanamasina. Asan'ny fanamasina zany ry havanao. Fa rehefa jerenao aina ankoatran'izay hoe kolotsaina iainantsika sy ilonantsika zay dia matetika koa le olona hoe manohatra mikompare ny tenany amin'ny olon-kafa. Dia miteny izy bof. Eny za aloha ohatran'izao fa rehefa mijery andranina tena pira lavitra. Marina angamba le teninao fa ny madiso anao, diso le comparaison ataonao. Tsy tokony hisy compare amin'ny hafa ianao fa le norme, le fenitra hisy comparevanao dia tokony hoe normen'Andriamanitra, standaran'Andriamanitra. Ary eo ianao raha tena hoe mazava saina dia tonga saina ianao, why?
tena za tokoa le mpanota, mila famonjena ka na ny raha ny ray a ny zanany a titiantahany. Io zany zay le fahazaran-dratsy a manao comparaison amin'ny samy olona zany. Ary ny fahatelo farany ry havana dia zao, tsy mahita tsotro zao zay maharatsy toetra antsika isika, tsy mahita tsotro zao zay maharatsy toetra atsika isika. Tena nampieritreritra ty toriteny nataona pastera anankiray ty, toriteny ohatran'izao izy, de mahita an'le olona mahafiatoka manamary-tena, de ozy izy zao ry havana, sainy kely hoe ary eritrereto tsara zay hoe 10 minitra tao amin'ny fiainanao, ka heverinao hoe 10 minitra tena madio, tena marina, tena tsisy pentina. Eritrereto kely hoe oviana zay 10 minitra zay a, ary nanahoana zay 10 minitra izay. De nalefa n'le pastera tahak'izay le fampietreretana ry havana, de ozy izy hoe za tsy anontany anareo nenao nanahoana na nenao nanahoana, fa ozy izy isaiam-paminy any aminareo, fa samy efa tahaka ny olona maloto izahay rehetra, ary tahaka ny lamba miosin-dra ny fahamarinanay rehetra. Samy efa tahaka ny olona maloto izay rehetra, na le meilleur 5 minutes atao amin'ny fiainanao azy, ary tahaka ny lamba miosin-dra fahamarinanay rehetra, ho ny citation n'Isaia nataon'ity paster ty. Ary io le hoe lamba miosin-dra io a, miosin-dra le rambevavy tonga amin'le fatim-bolana ry havana. Zay zany le fahamarinana voalohany, hoe tonga Jesosy hamonjy antsika amin'ny fahotantsika, nefa zao fatany tsara fa tsy haiky fahotantsika isika, tsy haiky ny fahotantsika isika, raha tsy hoe irahany koa ny fanamasina, apiaika fahotana antsika, ary mba hinontsika hoe tena mila mpamonjy isika ry havana. Zay ny fahamarinana voalohany. Fahamarinana faharoa de hoe apiaika izao tontolo zao a ny fahamarinana, satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo. Ampiaika izao tontolo zao ny fahamarinana, satria makany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo. Ny fahamarinana apiaika ny fanamasina momba ny Jesosy ry havana, de hoe io Jesosy zay maty, nalevina, nitsangana tamin'ny maty, nampiakarin'Andriamanitra any an-danitra 400 andro taoriana nitsanganany tamin'ny maty a, de tsy lasai izy tsy akory, ary tsy aiza izy tsy akory a, fa eo akavanany ray. Zany ny fahamarinana. Ary faly ianao mahareteny ny fahamarinana, satria amin'izao tontolo zao, amin'izao eran'izao tontolo zao, amin'izao fotoana zao, de matetika tony hoe fakofakom-baovao tony, tsy fantatro intsony hoe marina ve zany, fa ty tena hoe fahamarinana, ary ny fanamasina no miasa ao amin'izao tontolo zao anatonany an' Jesosy. Ary atsika sy efa nandray azy hoe fahamarinana, de hoe lasa nankany amin'ny ray a Jesosy ry havana. Zany ny fahamarinana. Ary izy lasany amin'ny rainy Jaona 9:20, de niteny izy ora vitsivitsy talohany io tao amin'ny Jaona 14 hoe raha andeha ozy izy de amboatra fitoerana ho anareo. Zany Niakarana ihany, amboatra fitoerana ho antsika. Ary rehefa zay de ho avy de aka anareo ary zay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona 14:3.
zay hitoerako. Zany ny fahamarinana ry havano, zany ny fahamarinana. Ary raha miaso aminao ny fanahy masina, ampiaiky ianao zany fahamarinana zany hoe Jesosy lasany. Ary izy ihany manamboatra fitoerana anareo, tsy matahotra fahafatesana ohatra ny itsony ianao e. Mitahotra ny fahafatesana satria ianao hoe matahotra ny voka-pitsarana. Rehefa hoe ho faty ianao, matahotra ianao tsy ho isan'izay andova, zany hoe fitoerana efa homanin' Jesosy zany. Zany no mahatonga anao atahotra ohatran'io. Fa ny fanahy masina ry havana, fanahy masina te ampiaiky ianao fahamarinana, ary angatao zay fanahy io ampiaiky eo ary ahy amin'izany fahamarinana zany. Fa justa ny lolalana vetivety Jesosy. Ary tena tiako hoe ny olona mamaky ny filazana manjoako ratrizay de tena hoe indray de tena nantsony ny rainy ody any aminy, fa tsy formule petahana fotsiny na mazatra any firapary zany. Fanahy mampiaiky fahamarinana, fa hoe Jesosy lasany miray. Petraka ihany ry havana le fanontaniana hoe ahoana moa nafantarako amin'ny andavanandrom-piainako fa hoe andalana ho any amin'iray tokoa zahay. Misy karazana hoe singa ve na famantarana ve afantarako n'izany. Une fois za hoe ampiaiky ny fanahy masina fahamarinana. Misy anankiray ry havana tena azo ifampatsiahivana eto. Ahoana moa zany? Irahantsika malala fa le sary famantarana na le logo na le signe de ralliement kristiana dia hatrany am-boalohany ny afantarana azy de trondro. De rehefa mandinika ianao fomba ny trondro, raha mbola velona ny trondro de tsy misy le hoe le trondron-dranomamy reny, tsy misy trondro manara-drihan-drano. Fa ny trondro raha mbola velona izy, ny trondro de mandeha à contre-courant. Ny trondro mandeha à contre-courant. Ary ampatsiaivy ny fanahintsika zany ry havan'androany, zany fahamarinana fototra izany. So de manara-drihan-drano n'izao tontolo izao ianao. Mety nanao ianao satria tsy fantatro, fa mety manao koa ianao satria heverinao hoe zany ny kristianina moderna, tsy haiko izay ilazana azy. Manaraka ny fomba fisaina n'izao tontolo izao, manaraka ny fomba n'izao tontolo izao, manaraka ny fiakanjon'izao tontolo izao. Le akanjo le tena manaraka ny reny moa zao tena mahavariana mihitsy hoe le manaraka vatana. Zao tontolo izao no tia mampiseho vatana. Zao tontolo izao no tia mampiseho bika. De jerenao tokoa misy vehivavy tena hoe tsara bika, fa zay le fomba n'izao tontolo izao. De eo koa ny tovolahy moa zany mampitera bika, ary variana fa miala mody amin'ny tovolahy ty culturisme ty. Zay le fomba n'izao tontolo, tsisy miteny hoe ratsy zany, fa mahasoa amin'ny zavatra kely zany. Mahasoa amin'ny zavatra kely zany. Ka tsy manino ianao raha manao culturisme adiny rany adiny roa isan-kerinandro, fa multiplier fois 2 fois 3 fa makinao baiboly ry havana, tanora namana. Fa raha jany ianao de ohatran'le hoe tsy mandeha à contre-courant ry havana. Efa lazainy eto impirimpiry ny amin'ny hira sy ny mozika. Herinandro vitsivitsy talohan'ny confinement. Resaka tamina ray aman-dreny ara-panahy be zay. Tena zoky ara-panahy. Ary eo amin'ny kristianisme eto an-tanahy eto Madagasikara reconnu hoe zoky ara-panahy. Ty miresaka hira sy mozika eo, resaka chorale anankiray izy. Zany no anisan'ny chorale malaza indrindra eto Madagasikara. De ozy izy tamiko slofoa milaza aminao fa tsy izy io. Tsy izy ahoana
tsy ny fanamasina no miasa ao amin'ny koraly io izy. Fa zay le fampitandremana antsika hoe iny fois ny fanamasina ry havana zay hoe nampiaiky antsika fahamarinana, ka isika koa andalana manontany teny ianao isan'andro hoe sao de manaratrehitra an'izao tontolo zao ary de hoe tala hoy Jesosy hoe apio andiny teny apio mba handeha à contre-courant. Famarinana fatelo farany amin'izao andro fiakarana zao ry havana de hoe fanamasina ampiaiky zao tontolo zao hoy ny 1:1 ny fitsarana satria ny andrina n'izao tontolo zao de efa voatsara. Zany ny tena hoe vaovao manandanja, vaovao lehibe ary vaovao mahafaly, satria hoe Satana na ny devoly zay andrina n'izao tontolo zao, zay prince de ce monde de efa voatsara. Taizany tsarana azy teo amin'ny hoe azo fijaliana eo. Oviana ny tsarana azy teo amin'ny azo fijaliana teo. Ary izy raha ny tena hoe mibitaka mihitsy tamin'ny hoe Jesosy nomboana ka maty hoe azo mifandresena. Fa avy eo Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Ary hoe fana irana ho aty amintsika ao amin'izao tontolo zao aloha, fa aty amintsika apino. Ny sasany tsy mino zany fisin'ny devoly zany. Sasany mbola matahotra fa diranovana ny afitsiky ny devoly zany hoe efa voatsara io. Efa voatsara. Ny andrina zao tontolo zao, le prince de ce monde. Ary miezaka mampiatra an'izany amin'le fiainantsika ry havana. Le perikopy tamin'ny lahady le Matthieu 4 de hoe ny devoly naka fanahy an Jesosy. De ny teny izy ao amin'ny Matthieu 4:9 hoe tondrazina ka ny tendrombohitra avo dia avo, ka naneo azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo zao mba amin'ny voninahiny. Dinanao tamin'ny hoe zao rehetra zao te omeko anao, raha iankohaka eto anatrehako ianao. Fantatry Jesosy fa tsy mandainga ny devoly. Rehefa miteny izy hoe fanjakana rehetrarehetra eto amin'izao tontolo zao dia azoko omena anao. Ary Jauna 5:20, ny apôstôly Jauna efa nanoratra ihany koa le teny fantadazany amin'ny Jauna 1:5 hoe fantatsika fa zao tontolo zao dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Zany misy atsika. Fa zao vaovao mahafaly, ny andrina n'izao tontolo zao, le ratsy dia efa voatsara. Efa voatsara ary efa scellé, c'est au avenir en éternel any amin'ny farimy rehetra hafa. Fa zao ny problema ry havana. Fatany fa fohy ny fotoana dia mbola mandrovitsy izy, manararoatra mandrovitsy izy amin'izao fotoana zao. Mitrehitra le perikopy tamin'ny lahady le Matthieu le fanjakana rehetra ambany voninahiny, io pelantanan'ny Satana. Zao tontolo zao teo ambany fahefan'le ratsy. Mila miomana antsika ravana amin'ity resaka hoe cohérence Satana eo ampananganana zany antsoina hoe gouvernement mondial zany. Izy tena logika avato misoratra masina zany zavatra zany havana. Tsy angano zany.
fa tena réalité ho iainantsika zany hoe hanangana gouvernement mondial zany izy. Ary miaraka amin'ny gouvernement mondial hanangana religion mondial izy. Ary religion anapitehana tsy isy tsony zany kristianisme zany raha ny programany satana ry havana. Zay nge ny tena ombadiky le mondialisation satana zay hoe andrinana zao tontolo zao mampiseho azy zao tontolo zao. Ary eo anatin'izany hoe afitsika satana andrinana zao tontolo zao zany na de efa voatsara sy resy azy izy de mbola tena hoe miezaka mametraka le tenin'ny apôstôly Jaona amin'ny apokalipsy hoe tsy isy hahazo hividina hivarotra afaty izay manana ny marika de ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anaran'le marque de la bête. Nareo mahafantatra oatra fa le marque de la bête hita amin'ireny code barre reny. Ary efa mandeha zao le contact sans paiement satria code barre sy code barre ary ny tena mampiorokotitra mihitsy. Hitanao any documentaire zany, documentaire betsaka amin'ny YouTube hoe misy olona faly asa na tsy tonga saina izy na voakarama efa mampiditra puce aty anatin'ny sous-cutané aty de mandeha izy de efa tsy zavatra asio azahoany devoly andrina zao tontolo zao micontrôler azy ry havanao. Zany ny réalité zany avato amin'ny soratra masina. Ary ny zavatra namarika ny religion mondiale io de tena hoe potehana ny tenin'Andriamanitra, potehana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny zavatra tena miariary amin'izao fotoana izao de ny fanapotehana ny tenin'Andriamanitra mikasika ny fampianarana momba ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny fanambadian'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ary zao tontolo zao tsy anaiky lembenana mihitsika. Tsy maintsy apetra ny religion mondiale io. Any États-Unis amin'izao fotoana zao ry havana misy polémique azo atao mangotraka ihany satria misy mpanompon'Andriamanitra tena ao amin'ny tompo de miteny hoe jereo ihany fa io Covid-19 io so de no le homosexualité mianaka ohatran'io zay tena hoe fahavetaventana hoe mason'Andriamanitra. Tena hoe miteraka levée de bouclier sy fanoherana sy ezaka fanapotehana reo mpanompon'Andriamanitra mba sa nametraka zay fanontaniana zay. Misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana ny amin'izany fampahafantarana zany hoe misy andrinana zao tontolo zao miroso amin'izany gouvernement mondial zany miaraka amin'ny firongony fa efa voatsara izy. Ary Jesosy de miteny soratra masina de miteny ao amin'ny Jaona voalohany 4 hoe se ao aminareo de lehibe no se ao amin'izao tontolo zao le Andriamanitra monina ato amintsika lehibe lavitra no le ao amin'izao tontolo zao no le satana ao amin'izao tontolo zao. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana ny amin'ny fampitandremana fa ny anjara antsika de tena hoe voalohany mifankatsara amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay ny zavatra tokony ataontsika koa ary tena urgent de hoe mitady namana zoky ara-panahy afaka norevitra mandrakariva, afaka hifampizarana, afaka ampionina, afaka ampahiry. Ary amin'izao andro ny fiakarana zao ry havana ankalazantsika mampanjaka an' Jesosy. Raha tena hoe te hanamarina tsika fa nanjaka tokoa izy ary efa nandresy ny asany devoly de isika manaika tarian'ny fanamasina. Isika anaika tarian'ny fanamasina. Raha ny fitomboan'ny Jaona 9 perikopantsika androany de efa naplaza Jesosy de ny any amin'ny 1 sy 2 hoe lasa ozy izy de ho avy ny andro
androkanareo amin'ny sinagoga izy. Le mandroka égale manenjika. Le manenjika égale mamono. Ary ho heveno fa famononanareo dia hoe fanaovana fanompoam-pivavahana marina. Fa ny tenin'izany Jesosy ry havanao. Dia fantany tsara hoe efa aniraka ny fanamasina izy ho mpampiona sy ho mpampahery antsika. Dia aok'izao hoe andro fiakarana 2020 zao ho fahatserovana manokana aminao hoe nanapahanao hevitra fa tena hoe hanaika tarihan'ny fanamasina amin'izay ianao ho aminao fahasoavan'ny Tompo ary ho an'Andriamanitra irerany any voninahitra. Amen. Iomana amin'ny vavaka tsika ry havana. Tompo Andriamanitray, misaotra noho ny amin'ny teninao izay mampisaina anay mba hahafahanay miaiky ny fahotanay, miaiky ny fahamarinana ary miaiky ny fitsarana izay efa nataonao. Indreto izay Tompo manondrika lohanay, manaiky eo anatrehanao fa tsy nahatanteraka izany teninao izany zay, izany sitraponao izany zay. Indreto izay miverina manetry teny eo anatrehanao, mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka, satria fantatray fa izay tsara fihavanana aminao rery ihany no afaka mandresy ny fahotana. Miaiky izay Tompo fa tsy tanteraka eo anatrehanao. Miaiky izay fa tsy nahina andray andraikitra, ary miaiky eo anatrehanao izay fa nanohitra ny sitraponao. Indraindray izay dia mampitaha ny tenanay amin'ny hafa, fa tsy mampitaha ny tenanay amin'izay sitraponao Andriamanitra velona. Fa havonina izay mba ho tonga ho modely sy ho vavolombelonao, dia ianao fanahy masina irery ihany, ianao no afaka mampiaiky anay ny fahotana izay vitanay. Fa indraindray tsy mahita akory izay Tompo, fa efa manao ny ratsy eo anatrehanao, fa samy efa nanoty izay rehetra. Manoloana ny famarinana izay ambaran'ny teninao dia mangataka ny famelanao izay re Jesosy Kristy Tompo. Ianao le mipetraka eo ankavanany iray, mifona ho anay. Anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny fisandratana mandrakizay. Indreto izay Tompo, ampio izahay mba tsy hanaradrian-drano, anao ny fomba n'izao tontolo izao, anana fisainana izao tontolo izao, mba tsy ho voaloto n'izao tontolo izao. Fantatray fa efa ny tsara ny andrinan'izao tontolo izao teo amin'ny hazo fijaliana tokoa ianao. Efa ny andresy an'ny Satana sy miaramilana ianao, ary izay dia mijoro ho vavolombelonao, fa voaro izay. Matoky izay Tompo fa ny asa vitanao teo amin'ny hazo fijaliana dia mahafa-keloka anay rehefa inonay izany. Koa raisinay amin'ny finoana tanteraka izany asa-panavotana vitanao izany, mba ho vita fihavanana amin'ny ray izay. Ankehitriny ary dia
mivavaka izay ho anay tsiraray avy izao izay manaraka izao Fanompoam-Pivavahana izao. Mba ho olona hay anaiky ny fahotana vitany, olona hay anaiky ny fahamarinana Tompo, sy ny asa vitanao ny amin'ny fitsarana ny andrinana izao tontolo izao. Omeo anay tsiraray avy ny fahasalamana sy ny tanjaka ara-panahy, ahafahanay manohitra ny Satana sy ny miaramilany, izay fanohy tsarainao. Mangataka aminao izay Tompo, omeo anay ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina, ahafahanay miatrika ny fiainanay andavanandro. Ambino amin'ny asa fivelomany tsiraray avy, mba tsy hanan-java-mahaory araka izay efa nolazainao ry Tompo Andriamanitra io. Matsiaro manana didy ihany koa izay mivavaka ho an'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay fiangonana nametrahanao anay, mivavaka ho an'ny filoha izay napetraka ao hitondra izany fiangonanao izany izay, dia ny mpitandrina irako Andriamahasoa mi. Ianao nefa nisafidy azy, nametraka azy eo amin'ny toerana lehibe sy goavana io, nametraka ny andraikitra eo an-tsorony, fa ianao rehefa miantso, rehefa maniraka, dia miaraka aminy, manohana azy ianao. Jerevo sy ambino ary ny ankonany sy ny fianakaviany. Ianao no ampahery azy amin'ny zavatra lalovany rehetra, na adina fitsapana, ary ame azy ny tolotsaina ho araky ny sitraponao. Mametraka eo ambany fahasoavanao tanteraka izay, ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe sy ny synoda lehibe izay kasaina tao amin'izao taona 2024 izao. Mahalala izay mahasoa ny fiangonanao ianao, koa apetraka aminao ry Jesosy Tompo, izany fiangonanao izany, asay hijoro vavolombelonao. Jerevo manokana ihany koa ireo mpitandrina isam-pitandremana rehetra, mahalala ny ady sarotra izay lalovan'izy ireny ianao, fa fantatray fa manohana azy koa nefa ianao. Alavorary ny asa izay efa niantsonao azy ny mpitandrina tsiraray avy eo anivon'ny sahany Fjkm noho ny amin'ny fitarianao fanamasina, izay ankatoavinay tsy misy fipetra. Ary mametraka ihany koa izay Tompo, ny firenena malagasy eo ambany fitarianao fanamasina, mba ho arovanao amin'ny fahefan'ny Satana izay andrinana izao tontolo izao. Arovony vahoaka malagasy, omeo azy ireo Tompo ny sahaza ho azy, ny amin'ny fivelomana, ny amin'ny fiainana ara-panahy, mba hay hitodika aminao. Dia matoky izay fa nisa mpianakaviana, nisa anankonana, dia ho jerenao manokana ry Jesosy Tompo, fa fantatray fa anao ny hery. Ho mariky ny fiombonanay rehetra, dia farananay ny vavakay amin'ny nampianarinao manao hoe: ranay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anan'io ny anasaza ho anay, ary mamela ny elokay, tahaka ny namenanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana ay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra ny tompony amin'ny azaontsika mamarana zao Fanompoam-Pivavahana zao. Ry havanao amin'ny fiarahana FFPM ny 8,518 ny andiny voalohany. Rehefa vita ny asako ety alohan'ny tsodrano, ny andiny faharoa aorian'ny tsodrano, mitsangana sika manao izany hira izany. Kanefa na
andro fiakarana moriavana dia andro ahatserovany fiangonana amin'ny teny frantsay izy hoe ny intronisation na ny investiture nanaovan'Andriamanitra ny Jesosy ho mpanjaka. Ary mahafinaritra fa amin'ny ascension androany dia ampatsahivina antsika fa misy prince, misy andrinan'izao tontolo izao efa resy. Dia izao ry havanao, izao ny firariana ho antsika, izao no antom-bavaka ho antsika. Enganeny fanahy masina ampiaiky antsika isan'andro fa Jesosy le tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Dia lehibe lavitra ny heriny, lehibe lavitra ny fahefany noho Satana andrinan'izao tontolo izao sy ny gouvernement mondial izay hatsangana. Tanteraka aminareo anie ny tsodrantsinonina amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomenao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana, vavaka mangintsika ry havana, angatao tsara ny fanahy masina sady ampiaiky ianao ary ampitodika ianao mandrakariva any amin'Andriamanitra rainao. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.